Faine faelabe indroni tomponanao e fiadanana hoanareo satria ny mpiananinanay nataotra faninjeana ka tsy mba niadana faine faelabe indroni tomponanao e fiadanana hoanareo marony olana miseo mafitoko mampitoreo nefaenonareo mitadiava ny ray denibola itizy yantsoazy indray denibola kaikizy tiadirery anao raha miaraka aminy mifankazara miny tompo ianao faiadana. Finaritra daholo miarahabantsika rehetra ary manona ny fiadanany Jesosy anjaka sy anapaka ao anivony fiainanao. Ya raiso izany fiadanana izany fa rehefa tsy ho raisinao dia miverina aty amiko indray. Aza atao fahazarana ny fahandrenesanao an'izany tenim-piadanana izany fa ohatrany hoe miarahaba fotsiny bonjour hoe manahoany fa tena fiadanany tena anjaka ao amponao anapaka ao amin'ny fiainanao. Amen. Eny ary tonga amin'ny fotoana izay hikarakara ny tompo ny fanahintsika indray tsika amin'izao fotoana izao dia ny fandraisantsika ny tena ny sakafo ny fanahintsika izany. Tiany Jesosy loatra tsika dia mikarakara antsika izy ka mialohany andraisantsika na hinanantsika ny teny ary na hoe ny sakafom-panahy dia raha mety ianao dia aondreo aloha ny lohanao hivavaka antsika ho fisaorana azy. Halleluja. Ndao ary ara hivavaka tompo rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao misaotra anao zahay indreto izay rehetra ireto manondrika aloha manakipo maso manokatra vava misaotra sy manome voninahitra anao. Misaotra tompony amin'ny tombontona izay omenao anay rehetra indray ahafahanay mandreny amin'ny feonao, ahafahanay indray mahita ny teninao masinay ary ahafahanay indray makatoa ao anatin'ny fonay zahay. Indreto izay tsirairay avy reto tompo vonina indray andreny amin'ny feonao. Ny tenako mahafitaovana dia ampiasao aho hisokatra ny vavako fa ny fanahy masonao izay napetraka ao amin'ity tany ity no angatahako izy misy no haka ny toerany ary hitondra hanampita ny teny any amin'ny sofiny tsirairay avy izay miheno amin'izao fotoana izao, hanokatra ihany koa ny fo izay miheno koa amin'izao fotoana izao dia mba tointany lonaka izay fo izay ary ompian'ny mpakatoa avokoa izay rehetra amin'ny teny izay tianao hananarana anay, hampatsihivana anay sy hampaherezana anay tompo indreto ary izay rehetra vonina ny andre amin'izany teninao izany. Tenako dia tsy teny ho azy ny eto aho ary hosorony lelako toy ny lelany efa mahay ampitany teninao indray amafantsina dia manaika aho hanokatra vava eto. Raiso ara ny toeranao fanahy masina, raiso ny toeranao ampitao any amin'ny tsirairay avy ny teny rehetra mba hankatoavanay izany teninao izany. Dia misaotra sahady tompo fa vonina indray izay handrezany feonao izany. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Ndao ary jerevantsika amin'ny Baiboly. Masokafana amin'ny Baiboly mino fa manana ianao dia amin'ny bokin'ny Joba toko 2:20 no vakintsika dia manomboka mamaky ery amin'ny 2:20 no anomboantsika famakiana azy. Dia iarahantsika mamaky raha ohatra ka efa hitanao ny teny. Joba 22:21 amin'ny anaran'i Jesosy. Mifankazara amin'ny Tsitoha ianao dia hiadana. Izany no hahatongava ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao ao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao
dia haorina tsara eny raha ampahalaverinao ny lainao ny heloka. Ary io eny amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy eny. Ary io eny amin'ny vato eny Andohasandriaka ny volamena avy any Ofira. Fa ny Tsitoha no ho akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia hiravoravo amin'ny Tsitoha ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifona aminy ianao dia hihaino anao izy ary ny voadonao dia hifainao. Ary raha misy kasainao hatao dia ho tanterahina aminao ary hamirapiratra aminao ny lalanao, hamirapiratra aminy ny lalanao ny mazava. Raha misy mihetry dia hatao hoe misy sandrata, fa ny manetry tena ho vonjeny farany. Hanafaka ny olona meloka izy eny, ny fahadiovan'ny tananao no hamonjena azy. Amen. Halleluja. Izany ny tenin'ny Tompo amintsika indray amin'ity anio ity, zany hoe ny sakafom-panahintsika izany. Ny tena teny tsindriana ato anatin'ity hafatra ity dia io teny amin'ny 120 io, ilay hoe mifankazara amin'ny Tsitoha io. Fa zao teo ampamakintsika dia noko fa efa nandray tsara ny hafatra tena tian'ny Tompo ampitaina. Zay ny antony namakina azy hatrary amin'ny farany. Ka raha mbola tianao hazavazava kokoa dia vakio hatrany amin'ny voalohany. Ity teny ity moa raha jerevantsika eny amin'ny lohan'ny soramandry dia ny hoe ny teny fanotelony nataon'ny Elifaza. Mino aho fa ianao dia efa mpamaky ny bokin'ny Joba. Joba sy ny namany dia miresaka foana ary manao dialogue mihitsy isan'andro nandritra ny fotoana izay anatin'ny mamparary an'i Joba dia mahita teny alahatra ny namany 3 lahy izay nitaitra namangy azy. Dia efa fanotelony ny teny zany ty Elifaza namany ity ka raha ny fahitany zareo an'i Joba mantsy dia ohatrany hoe olona nisy heloka be vava mihitsiny, ohatrany hoe tena nisy ratsy nataon'i Joba mihitsiny, dia hoe ianao rangahy tena nanao ny tsy nety ianao fa miverena ianao amin'Andriamanitra, mifankazara ianao aminy fa tena tsy rariny zao zavatra misy aminao zao. Ianao zay mpanan-karena be, mpanefoefo teto amin'ny tanàna ve dia ianao indray zao no lasa nanao ohatran'izao, nefa zay raha ty tsy mba naninina, tena nisy ratsy nataonao mihitsiny fa tsy mazavazava zao zavatra mitranga aminao zao. Satria ny maso anankiroa no ahitany reto naman'i Joba reto azy. Joba tenany nefa dia matoky ny tenany mihitsy izy fa tsy nanota ary lehilahy fady ny ratsy. Fantatrao tsara izay tantaran'i Joba izay. Dia eto ny teny, satria Joba sy ny namany efa tsy eto intsony fa miadrese amiko sy aminao ankehitriny izao ity teny izay notenen'i Elifaza tamin'ny Joba ity. Ka izany indrindra no anomezan'ny Tompo aisianao ny fahafahana eto hifampatsiahy, hifampahery indray satria mahita olona Andriamanitra tsy mifankazatra aminy, variana amin'ny zava-poana ary mifankazatra amin'ny zava-poana izay tsy mampisy fiadanana azy fa fiadanana vetivety fotsiny ihany dia mamitaka azy izay. Ka izany indrindra no anomezana asianao amin'izao fotoana izao ny sakafon'ny fanahintsika zany, satria i Elifaza dia nahita fijery ivelany tamin'ny Joba ny amin'ny fiapiainany. Dia ohatrany hoe sady mba nampahery koa izy zany eto hoe verena ianao amin'ny Tsitoha, masina ianao, raisy ny fampianarana, ieno ny tenina isin'ny namanay teto taminao teto fa tsy lozanao mahay mandahateny eo sy ny sisa, satria dia somary efa fanafotoana ihany izy ireo mifanesoeso amina teny nandritra ny fifampiresahana zany. Inoko fa fantatro tsara izay tantaran'i Joba zay. Dia eto satria hoe ozy izy niteny teo hoe miadrese amiko sy aminao ty teny ity, satria maninona izaho sy ianao dia maro be ny zavatra amin'izao fiainana iainantsika izao amin'izao andro ankehitriny izao no
tsy mahatonga antsika tsony mifankazatra amin'ny tompo. Variana antsika, variana amin'ny zavapoana, ao ny mifankazarana amin'ny telefona, mifankazarana amin'ny Facebook, mifankazarana amin'ny télé, ireny no manazatra ny fiainantsika dia hita fa tsisy ny fiadanana. Fa eto irahana izao tsy ianao hoe mifankazara amin'ny tsitoha. Ianao, le ianao voalaza eto izao sy ianao zany. Le tsitoha dia mazava be fa Andriamanitra satria telehibe io. Ahoana tokoa moa ny hazahoantsika fiadanana zao tsika teo nanonona ny fiadanana vao nanomboka ny fiarabana. Amin'ny fomba ahoana tokoa moa ny anjaka ny fiadanana ao aminao. Raha androany tontolo ianao zao inona ny nataonao tao? Nijery télé, nanaraka film sy ny sisa, zay ny nanazaranao ny tenanao vao maraina. Dia tonga ny olona hamafy fiadanana. Tsy hipetraka ao tokoa zany ny fiadanana satria ianao raha tsy nifankazatra tao amin'ilay tompon'ny fiadanana tao. Ka na misy olona hamafy an'izay aminao dia tsy voaray izay. Satria mila fifankazarana amin'ny tsitoha isika. Mila mizatra miaraka amin'ny mila ny olona rehetra rehefa mizavatra raha ito dia mila fankazarana zay vao tena hoe miaina tanteraka ao anatin'ny zavatra nanazarany tena izy. Ny mpanao fanatanjahantena zao dia misy fanazara-tena be ao ataony ao. Zay izy vao hitanao mivoaka amin'ireny pista sy ny karazany reny. Tsy hitanao tena izy raha tsy efa nisy fanazara-tena nataony tao. Ninona atao dia misy fanazara-tena aloha. Zay vao afaka miadana, vao mahazo ny fandresena, zay vao mahazo ny fifaliana, zay vao mahazo ny soa rehetra. Ka eto aiza ny androm-piainanao no atodika ao isan'andro isan'andro. Inona no ataonao ao isan'andro isan'andro, mifankazatra amin'izy ianao. Iza no anazaranao ny fiainanao, anazaranao ny fisainanao, anazaranao ny vavanao, anazaranao ny tenanao. Mety hoe ozy ianao hoe aza mifankazatra amin'olo tiako miadana be rehefa maheno ny feony, rehefa reko izy dia vita zay dia rapitso indray koa mandre ny feony. Izay ve, zay le fiadanana vetivety ihany zay. Miadana ianao, henoko izy, tsy naditra izy, nandeha ananina izy, fantafantatra ao fotsiny zay, dia mipetraka eo. Fa moa ve misy soa azonao zany? Ozy ianao ka zokizoko za raha milamina ny fiainanay satria fantatro ny marina momba azy dia fantatro izy ny any atsimo ny any avaratra dia tonga ny rivo. Mifankazatra amin'iza ianao. Satria ity fiainana ty efa tsisy te hitodika amin'izany Andriamanitra zany intsony, tsisy te hifankazatra tena amin'Andriamanitra zany intsony. Fa satria mafy ny fiainana. Fa ho azy soanao ilay voalaza hoe ianao eto le mifankazara amin'ny tsitoha ianao le voalaza eto izaho sy ianao zany. Raha tonona amintsika amin'ny fiadanana. Moa voarainao ve zany fiadanana zany? Moa tena misy fiadanana tokoa ve ao aminao ao? Sa fiadanana vetivety izay omeny devoly eny, izay omeny izao tontolo izao eny. Betabe ny zavatra mety mampiadana vetivety. Fa ozy izy eto. Amin'ny tsitoha ihany no hazahoantsika ny fiadanana. Mifankazatra. Le teny teo amin'ny voalohany hoe ny mpanao fanatanjahantena tsy afaka ho hitanao teny amin'ny piste izy raha tsy nisy fanazara-tena nataony tao. Ary izaho sy ianao kristiana zanak'Andriamanitra efa nateraka indray. Mila mifankazatra amin'ny tsitoha sika zay vao hita amin'ny piste, zay vao hita fa rehefa ho avy izy eny amin'ny raon'ny lanitra io fa tafakatra. Nisy fifankazarana tao. Androany, inona zao no ataonao ao androany? Vao mifoha ianao dia inona no nataonao? Tonga ny toatoandro dia inona no ataonao? Tonga ny hariva dia inona no ataonao? Fankazatra amin'izy ianao. Mba misy relation ve ianao amin'Andriamanitra? Tsika dia mazava foana fa Andriamanitra mila olona mifankazatra aminy, mila olona manana relation aminy izy fa tsy religion, tsy fombafomba fa relation. Rehefa mifankazatra aminy ianao dia fantatra hoe izy. Ary mifankalala ny olona mifankazatra. Dia mifampatoky dia mifampino. Za zao rehefa zatra anao dia fantatrao dia rehefa misy ohatra ny hoe mba zatra mpanaovinao anahy commission hoe misy aniranao anahy dia satria olona efa mifankazatra dia mifampatoky dia matoky be anao na ampitondranao vola valeranao ohatrina dia hoe tsy misy tongana izy satria olona atokisako ilay rako satria olona efa fantatro, olona efa mifankazatra tamiko izy.
dia miadana ny sainao satria tony tsara ny fonao tsy mba misy fanahina izay ilay fiadanana. Fa raha olona tsy fantatrao no andeha irahanao andeha mpanaovinao zavatra na ianao mitepitepy ho avy ihany ve iny sao very an-dalana sao dia hamitaka iny dia mitepitepy mifotsy isy fiadanana ny dikan'izay. Mifankazara amin'ny Tsitoha. Mifankazara amin'io Andriamanitra izay mbola mitahiry ny fofinaintsika amin'izao fotoana io. Mifankazara aminy. Aza mifankazatra amin'ny zavatra ny tany, zavatra mamitaka fotsiny ihany. Aza zarina amin'io Facebook io masonao. Aza zarina amin'io télé sy io film sy karazany aby izay jerena mahavariana amin'ny tontolon'ny andronao ony ny fiainanao. Aza zarina amin'io fa raha ireny ny anazaranao ny tenanao dia ireny ianao zany. Rehefa tia mijery film ady reny dia ireny koa ianao zany tia manangasandry. Satria zatra andreny ianao dia ireny koa mivoaka eny aminao satria izay zavatra anazaranao ny tenanao ihany no mivoaka eny ivelany. Zatra manao sport ianao, zatra manao fanatanjahantena dia iny no mivoaka eny ivelany, mbola matanjatanjaka. Zatra mijerijery zavatra manahirana maso ianao dia ohatr'izay koa ianao zany dia mahavita fiam-piainana tsy manjary ianao amin'ny andronao satria izay no anazaranao ny tenanao. Zarinao amin'ny Facebook ny masonao sy ny fiainanao dia izay ianao zany dia bokabokainy fesifesen'ny bokabokainy eo Facebook io ianao. Bokabokainao daholo izay rehetra variana amin'io ao. Aiza no anazaranao ny tenanao. Te hiadana ve ianao? Mifankazara amin'ny Tsitoha dia hiadana isika. Tsy ho azonao ny fiadanana sy ny soa rehetrarehetra raha tsy miaina amin'Andriamanitra. Ray soa zany fampianarana zany. Masina ianao, akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Aza hianona fotsiny ihany. Ary alaviro amin'ny fiainanao ny rasy rehetra. Alaviro amin'ilay mpiainanao ny heloko. Mibeba isan'andro. Raha misy zavatra hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, avy dia mifona, avy dia mibeba. Alaviro amin'ilay mpiainanao ny ratsy rehetrarehetra, miverena amin'Andriamanitra. Raha ianao no olona efa tao anatin'ny fiadanana sy ny fifaliana ny hafanampo no lasa ny verin-dalana indray, miverena ianao. Mbola tsy tara. Miverena fitiavana voalohany. Raha nangatsiatsika, raha mpanao vavaka adany ianao san'andro amin'izao ianao mety 10 minitra raha be indrindra ny vavahanao. Aty repotry ny asa, repotry ny zavatra samihafa. Miverena amin'ny fiainam-bavaka, mifankazara amin'ny Tsitoha. Aoka mba tena ho Andriamanitra mamirapiratra amin'ny fiainanao izy no Tsitoha hozy izy ho akoram-bolamenanao sy akoram-bola fotsinao. Ary io enao mivovoka hozy izy ny akoram-bolamena sy ny akoram-bola fotsy. Inona ny zavatra mety ho volamena indraindrainao tsara eny amin'ity fiainanao ity velany? Inona le izy? Ary io zany. Zavatra amaminy fonao, zavatra ohatra ny tena tianao, zavatra tena hoe, satria zavatra raha vao hoe volamena zay dia zavatra tsara izay, mamirapiratra. Zavatra tena tsy tianao foinao mihitsy ny eo amin'ny fiainanao, ary io tsisy dikan'izay. Fa aoka ilay Tsitoha, aoka ilay Andriamanitra mampiaina antsika amin'izao vaninandro izao no ataonao ho sarobidy amin'ny fiainanao indray. Izy indray no atao vao akoram-bolamena sy akoram-bola fotsinao mba hamirapiratra ny fiainanao. Izy no raisinao ho volamena amin'ny fiainanao dia izao ny fiainanao no lasa misy famirapiratana. Amen. Andriamanitra tsy mitady zavatra sarotra fa maniraka anao fotsiny izy ary mampanao an'izay anao. Ary io ireny, tsy ireny no indraindrainao, tsy ny olo tianao no ataonao ohatran'ny volamena saropady eo amin'ny fiainanao. Maro manko tsika mananki-po amin'ny olo tiana, mananki-po amin'ny vady, mananki-po amin'ny zanaka. Izany akory tsy midika hoe ary io ireny dia misaraha amin'ireny, tsy izay ny zavatra niran'ny tomponao, fa tsy akinonao amin'ireny ny fonao, tsy homenao an'izany avokoa ny fonao. Satria sarobidy izany volamena sy volafotsy izany dia ataonao ohatran'izay ireo olona voatonona rehetra teo ireo. Fa hozy izy hoe alavery izay, ary io izay. Dia tsy roasina tao ny vady aman-janaka ao.
fa manana fahendrena foana manoloana ny teny satria ny olon-kendro no tian'Andriamanitra ho tenenina eto. Eto dia ozy izy hoe dia amin'izany sisy dia hiravoravo amin'ny Tsitoha ianao ka nandratra ny tavany aminao Andriamanitra. Halleloia. Tsy ho tonga zany le faharavoravoana aloha zany raha ohatra ka mbola manao Andriamanitra kely ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao ianao. Fa lasa Andriamanitra ny makasisiny. Tsisy fifaliana fa fesatra indray aza ny misy. Fahoriana indray aza ny misy. Ao anatin'izay mila mifona, mila manatona an'Andriamanitra ianao. Izay le nitenenina tery aloha ery, mila mibebaka isan'andro isan'andro. Rehefa mifona ianao amin'Andriamanitra satria mety hoe nanao karazana zavatra sarobidy eo amin'ny fonao ianao na ny vadinao na ny olon-tianao na ny fanananao na ny zanakao dia rehefa mifona ianao manatona an'Andriamanitra dia ina zavatra teneniny eto amin'ny 7:20 dia hiefaina indray hozy izy ny voadinao. Misy manam-pikasana avokoa tsika rehetra ireo dia hiefainao zany, hovitainao zany satria nanina nanana fandavan-tena ianao raha mifona aminy ianao dia manina dia ho tanterahana ny voadinao. Enoko fa manana voady manam-pikasana avokoa tsika rehetra ireo dia ho tanterahana zany. Ndao ho tenena ny fiainantsika. Tsy afaka ho mazava sy amirapiratra eo amin'ny fiainantsika lay Andriamanitra velona raha ohatra ka zava-kafa no ataontsika manjaka ao anatin'ny fontsika. Ary ao anatin'izay dia mitahaka fanetretena. Dia tsika fa izay manetritena no asandratra fa izay tsy mahay manetritena dia tsy ahita famonjena izay olona izay. Raha misy izy izy mihetry dia hatao hoe misy sandrata. Asandratra ny olona manetritena. Sarotra amintsika io manetritena io fa ndao hianatra ato amin'ny Kristy. Izay mahatonga antsika tsy miala lavitra ato amin'ny Tompo ihany satria ato ianao no ho afaka any amin'izany. Raha tsy mahay manetritena ianao dia ato amin'ny Tompo ianao dia ho afaka ary ny zavatra tsy hainao rehetra iny ho hainao rehefa tsy miala ato amin'ny Tompo ianao. Ary rehefa manetritena ianao dia tsy maintsy ho vonjeny. Amen. Ny hafatra dia mandeha amin'ikosi aminao. Eto amin'ny farandrindra moa dia milaza ny teny hoe hanafaka ny olona meloka izy ozy izy lehibe Andriamanitra mihitsy no hanafaka ny olona meloka rehetrarehetra ary raha madio eny ozy izy ny fahadiovan'ny tananao. Tanantsika mila madio ny tanana no hamonjena antsika. Rehefa madio zany hoe tsy manaonao foana ny tanana, tsy mangalatra, tsy haiko izay ina aby ny zavatra mety zava-dratsy ataon'io tananao io. Rehefa madio tsy manao ratsy dia maninona afa-keloka ianao. Ataovy hitan'Andriamanitra ny famarinao, ny fakahalanao ny ratsy ohatra ny Joba ny tena nakala ny ratsy ny fady. Ina zany ny fady zany? Tena io zao fady ianao ny anadanao, fady ianao ny rahavavinao, anao ny anabavinao. Fady tsy azo kasiana. Ohatran'izay ny fadian'i Joba ny ratsy, ny fahotana. Ka rehefa mifady an'izany tsika rehetrarehetra dia ho vonjena. Dia en plus ny manetritena. Dia avy eo mifona. Avy eo mifankazatra aminy. Tsy afaka mihitsy zany tsika rahavako rehetra ny hiadana raha tsy misy fifankazarana amin'io Andriamanitra velona io. Mifankazara ianao amin'ny Tsitoha dia hiadana ho azonao ny soa rehetrarehetra. Fa rehefa tsy mifankazatra amin'ny Tsitoha ianao zany dia azagaga raha tsisy fiadanana hitanao ao. Raha ranomaso foana no hitanao ny fiainanao, hakiviana foana, menimendava, tsy misy inona ho hitanao eo satria ianao aza tsy mifankazatra aminy. Tsy fantany ianao hoe iza. Olona mifankazatra, olona mifampiresaka isan'andro no mifankalala. Fa tsy olona ahoana miarabe bonjour iny ohatran'ireny, ohatran'ireny mitselona kely fotsiny. Tompo taio ny andronay tonga dia lasa ianao mivoaka. Ohatran'izay ve ny fifandraisanao aminy? Zay ve ilay atao mifankazatra? Fataro. Mitady zavatra be dia be amin'ny kristiana izay miaina amin'izao androandroany izao Andriamanitra. Mitady fankatoavana, mitady olona mifankazatra aminy. Ohatra fotsiny za zao raha vao tsy hoe misy fotoana tsy hitako ny zanako hiresaka amiko dia efa mieritreritra fa nahoana fa satria efa zatra. Efa nisy fankazarana tao.
Toetra nafahafa rehefa tsy tazako izy fa misinina ary lasa manontany olona fa ahoana to tsy hitako miconnecta ro zanako reo. Atsika amin'izay Jesosy isika ilay zanaka ahoana moa izy ny tsy hitady, ahoana izy ny tsy hiteny mihitsy hoe fa naninona fa misinina ny zanako ny tena nadino ahy, tsy mba miray amiko, tsy miresaka amiko. Na ny olo tianao koa dia ataonao ohatran'izany. Ianao raha manontany teny mihitsy fa inona indray, inona nga ny nahavariana n'iny ihany, iza indray no mety olona niaraka aminy ihany. Lasa mandoto saina ianao satria tsy hitanao izy. Ary tsika olombelona ve mahay an'izay ka maninona moa izy izay tompontsika, izy izay mbola mitahiry antsika amin'izao fiainana izao, maninona izy ny tsy ho saro-piaro, maninona izy tsy mitaky an'izay fifankazarana amin'izay. Eto dia miadresy amintsika teteny tena dia valitenina manjoba tamin'ny joba aza ilay izy dia ho antsika izany teny izany satria misy olona tsy mifankazatra amin'Andriamanitra fa mifankazatra amin'ny Facebook, mifankazatra amin'ny resadresaka, amin'ny kifosafosa, amin'ny kinamanamana. Izany ny mifankazarany fotoanany dia izay mihitsy izy satria izay fiainanao andavanandro ihany no mivoaka iny aminao rehefa eny ivelany. Izay sina ny mifankazaranao tao. Teteny ho tsara ina ny fankazaranao. Jery teny farany tsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko 3 dia amin'ny andininy 7:20. Dia vakisika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tiako no anariko sy fahaiziko koa dia mahazotoa ianao ka mibebaha. Amen. Izaho sy ianao lay tian'Andriamanitra. Izaho sy ianao no anarina sy faizina tenenina tsara. Inona io zavatra mandrevorevo ny fiainanao sy ny zoronenao, ny andronao ray manontolo isan'andro isan'andro io. Teneniko ianao androany. Mifankazara amiko ianao. Noho ny fitiavako anao dia teneniko ianao fa raha olona tsy tiana tsisy mifampiteny izany fa samy maka ho azy ndray samy vita ny androny. Fa matoa izany tenenina dia fitiavana. Dia izay misy ny ten'Andriamanitra eto. Izay rehetra tiako, isika rehetra lay tiany no anariko, no omena n'ilay teny androany hoe mifankazara amiko. Ok, izay ny zavatra ataonao volamena sarobidy amin'ny fiainanao. Dia mahazotoa ianao ka mibebaha. Mahazotoa ianao manana fifankazarana amiko amin'Andriamanitra eo ary mibebaha. Ok, izay ny zavatra rehetra ataonao manjaka, ataonao sarobidy amin'ny fiainanao, amin'ny fonao io. Asorony ratsy rehetra, ifonay, ibebao fa satria fotoana mety izao. Sy zavatra rehetra mbola andrianinao, sy zavatra ataonao sarobidy amin'ny fiainanao, izay tsy mitondra fiadanana, izay mahanary anao any akady, izay mamitaka fotsiny ihany ny fiainanao. Ibebao ireny, asory ireny ary mahazotoa ianao mifankazatra amin'ny Tsitoha. Raha mifankazatra amin'ny filoham-pirenena izao ny olona iray dia mahatsiaro sambatra izy. Ka naman'ny filoham-pirenenako, misy fifandraisana amin'ny filoham-pirenenako, ahoana moa tsy faly misy amin'izany? Eo mbola tsy fantatra hoe inavy no omeny filoham-pirenena azy fa dia efa fankazatra amin'ny filoham-pirenena. Ka zaho sy ianao hoe tsy resaka filoham-pirenena fa lay Tsitoha, lay mpanjaka tompon'ny tompo, lay tompon'ny lanitra sy ny tany no ilaina fifankazarana. Tena ozy amintsika hoe sambatra tsika ary tsika le tena tiany mariny ty tenenina eto ty amin'ity Apokalipsia ty. Isika lay tiany io anariny sy fahaiziny io. Etrany mbola tsy mandalana ny famaizana andraisana hoe idinao an-trano rehefa tsy manao revision ny ankizy, kapoana rehefa tsy navita devoir. Fa mbola tenenina. Fa eto anarina, le fananarana zany, fampatsahivana zany, mifankazara ianao amin'ny Tsitoha. Ozy ianao za efa mifankazatra, mbola hita an'izay fa tsy izay le ataonao ao. Manao endrika ivelana, manao sarisary ety ivelana ianao. Mifankazara amin'ny Tsitoha. Ataova amin'ny fonao rehetra. Tsy atao endrika ety ivelany fotsiny fanompoanao azy. Amen. Inoko fa ianao le tena tian'Andriamanitra. Isika rehetra zany olona maro no voalaza ao anatiny io. Isika rehetra le tena tiana. Isika zany no anariny eto androany. Apatsahiviny eto androany. Ibebao io fahotana sy faratsiana rehetra io ary mahazotoa ianao mifankazatra amin'ny Tsitoha lay Andriamanitra izay mbola mitahiry ny fofinaitsika hatramin'ny androany io.
mifankazara aminy dia hiadana ianao ary izany hahatongavany soa rehetra zay tadiavinao amin'ny fiainanao. Amen. Tapitra amin'ny fotoanantsika mba hivavaka hisaotra azy. Raha ohatra ka nakasitranao ny teny dia tiako ny vavanao misy ny sokatra hisaotra an'Andriamanitra satria izy no miteny anao, izy le tena tianao napasianao sy nananatra anao dia misaora azy manomboka ao aorianan'izao fifampahirezana zao dia mifankazara ianao aminy. Amen. Ndao ariary vavaka. Tompo makasitraka fiainanao zahay ny amin'ny teny fampatihivana nomenao anay rehetra. Misaotra Tompo fa tsampanay loatra ny fitiavanao anay. Tsampanay loatra Tompo fa tianao mihitsy izahay ary izay fitiavanao izay no anehonao an'izao andron'io zao ny fampatihivana ny teny indray mampatsiahy anay mba hifankazarana aminao satria maro aminay ny mihodana, maro aminay ny variana amin'ny zavapoana amin'ity resaka telefona, internet, ny communication samihafa Andriamanitra izay mamitaka ny fananay fotsiny ihany. Jesosy hifonana zany rehetrarehetra izany amin'ity androany ity, omeo ny tsirairay avy ny fanapa-kevitra hanadino ny lasa, hanavao ny fiainandray izy manomboka ao aorianan'izao teny izao. Tompo malala, hifankazatra aminao avokoa ny tsirairay avy, hitady ianao, hiresaka aminao amin'ny fotoana rehetra, na io vavaka, na io famakiana teny, na io fanaovana fiderana, na io fihanona teny sy ny sisa rehetra izay mombamomba anao dia hitadiavana fankazarana aminao. Fa satria tsy afaka hahita fiadanana ny fonay raha tsy mifankandray aminao, zay mifankahazo aminao zao raha tsisy relation aminao zahay, satria mitady relation ianao fa tsy religion. Jesosy malala, indreto izahay hanana fifankazarana aminao, hanana fifandraisana aminao isan'andro isan'andro. Raha mbola nomenao anay olombelona ny anio dia hitady antavanao zay, hiray aminao zahay Jesosy, omeo ny tsirairay avy ny hery hanatonana anao, hitadavana anao, ekenina fa mety misy ny sakasakana, ekenina fa mety misy ny fakapana samihafa fa zao omeo ny tsirairay avy ny hery ahafahan'ny olona misisika mitady antavanao mba hifankazatra aminao. Le Andriamanitra tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, mitady relation aminay olombelona. Halleluja, misaotra indrindra ray masina, misaotra ny nianatrao, misaotra ny amin'ny hafatra, misaotra fa izahay tianao no anaranao sy omenao teny fampatsihivana ny tianao ity ary ampibebahanao mba hialanay amin'izay ny zavatra ratsy rehetra izany, amin'izany fanadononanao zany, ny karazana fiverenan-dalana sy ny sisa rehetra. Misaotra indrindra Tompo. Ny dera, ny aza sy ny voninahitra rehetra ho averinay aminao Jesosy irery ihany. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ho an'ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fiasanao fanahy masina, makasitraka anao izahay. Halleluja. Amen. Amen. Dia samia tahiny Tompo daholo isika rehetra. Amen.